rehetra no nanolo raniny zanany Rasima-aritra Ua izay ankasitra Alitaminiya Sofitra Iyananuna Leonisa Ani Fitya Vanajamanitra Nunanulu Ranini Zanani Rasima-aritra Ua izay ankasitra Alitaminiya Sofitra Iyananuna Leonisa Ani Jesusi tumpu tsaro Bisa kenau izai Lanechite na iyana Ufan na butananai Ibabata utumbo Ufideranana Ado alikyari teso Ifuramina Kumalu luteni jinja Usejini Fitya wanau teso Ituri tenisu Acha ya baratania Auku yang gavi kenama Aku zaini Padai Masina Kumanu luteni jinja Usejini Fitya wanau teso Ituri tenisu Acha ya baratania Auku yang gavi kenama Aku zaini Padai Masina Jesusi tumpu tsaro Bisa kenau izai Lanechite na iyana Ufa na butananai Ibabata utumbo Ufideranana Ando alikyari teso Ifuramina Rehavana malala rehetra amin'ny tompo ampitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy rehavana nahatratra izao Zoma Masina amin'izao fidirana amin'ny eninora hariva izao. Andehantsika hanomana ny fomam-panahintsika hanome voninahitra ny tompontsika sy Andriamanitrantsika. Ary ao aorianan'izay ny salamo 220 miarahantsika mideran'Andriamanitra ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 ny hira 430 ao amin'ny fiarahana protestanta ka ny andininy voalohany no ataontsika sy ny andininy 7. Rehefa vonina amin'izany tsika dia hanome voninahitra ny tompontsika fa manatrika antsika eto izy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny salamo 220 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao?
lavitra amin'ny famonjenao ahy ny tenin'ny fitarainako. Andriamanitro, miantso aho no ny andro nefa tsy mamaly ianao, ary no ny alina nefa tsy mahita fiononana, kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fiderana Israely. Ianao ny tokin'ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao ny nitarainany ka afaka izy. Ianao ny nitokiny ka tsy menatra izy. Amen. Mo aiky tataraina ny asoavanao, mifamatra tamin'ny aina ny fitiavanao. Voninahitra ny nosandratra ho anao Andriamanitro. Andriamanitro tomponay sy mpanjakanay. Andriamanitra nahary tongotra mantanana anay. Andriamanitra andolian'ny lohalika rehetra sy ankofan'ny lohanay ary derain'ny lelanay aty ambany masoandro ianao. Araka amin'ny voalazan'ny soratra Masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no andolian'ny lohalika rehetra, na any an-danitra na ny aty an-tany na ny ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra fa izy ny Tompo voninahitr'Andriamanitra. Misaotra anao izahay raha notahinao nahatratra ity Zoma masina ity. Ahatserovanay ny fijalianao no ny aminay zanak'olombelona. Mangataka aminao ary Jesosy eo midiny eto ianao, anenika ity efitrano izay vavahadin'ny lanitra ity, ary ameno anay tsirairay avy eny ampitoerana eny ny fanahinao masina hatrany atampon-doka hatrany am-paladia. Dia hatreo amin'ny fotoana rehetra izay atao eto ry Tompo, mba ho voninahitry ny anaranao izany. Manome voninahitra anao ary ny anjelinao sy ny miaramila anao an-danitra ao. Miakoaka eo anatrehanao ireo olo-masina efa tonga any aminao. Tsy mba mahay an'izany izahay, fa eto am-pitsanganana izahay manondrika ny lohanay, ka mba raisy akasotrao ry Tompo, fa vokatry ny fonay manao hoe: Masina, Masina, Masina Jehova Tompony maro,
endriky mivoninahiny tany rehetra. Amen. Masaho toerana ianareo. Ny omaly alakamisy riavana nanatriantsika ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo nanomana ny Paska niaraka tamin'ny mpianatry. Ary rehefa vita izany fankalazana amin'ny Paska jiosy izany, totorebika ny falon'ny Tompo niaraka tamin'ireo mpianany tamin'izany fotoana dia nanatanteraka amin'ny teniny hoe naniry koa ary naniry no mba hiara-hinana aminareo dia ny mbola tsy mijaly aho. Dia nipita tamin'ny Paska kristianina izay iainantsika ankehitriny. Ka nitenenin'i Jesosy hoe tsy nilana tsony ny omby lahy na ny osy lahy na ny ondry lahy atao fanatitra, fa ny tenan'izy Jesosy Kristy Tompo mihitsy no nataony fanatitra hanavitra antsika, hamonjena antsika ho afaka teo am-pelantanan'ny Satana, ka hahatonga antsika ahazo ny fiainana mandrakizay. Ary dia hoy ny Tompo tamin'izany fotoana izany, raha eo tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba hankalazany ny zanakanao. Rehefa vitan'i Jesosy Kristy Tompo izany teny izany dia lasa nandeha nakany Getsemane Jesosy sy ny mpianatry. Izany Getsemane izany dia toerana falehan'i Jesosy sy ny mpianany, fitokanany ny vavaka. Amin'ny valora sasany alina hoy Jesosy matsy amin'ny mpianany, ianareo rehetra teo tafitohina noho ny amiko. Teny Petera ka nanao hoe na dia hiara-maty aminao aza aho, tsy mba handahanao. Ary toy izany koa lazain'ny mpianatra rehetra. Rehefa tonga tao amin'ny sahany Getsemane izy, dia hoy Jesosy taminy, mipetraha eto aloha ianareo, fa handeha hivavaka eroa. Dia nitondra amin'ny Petera sy Jaona ary Jakoba izy. Ary niala sahabo indray mitorabato teo amin'ny toerana nisy azy ireo. Asa zany indray mitorabato zany na ety amin'ny fiangonana ity ka hatrary amin'ny Rahasalama ringa amby zany. Indray mitorabato. Dia nandohalika mivavaka Jesosy ny akohaka tamin'ny tany. Ny antsoantso an'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Ka nengavy tamin'Andriamanitra ray hoe, ray o, raha azo atao dia sory amiko ity kapoaka ity. Kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao, fa ny sitrakao. Voalaza ny soratra Masina riavana, fa teo amin'izany ampivavahana izany ny tompontsika naharitra nandritra ny ora rairay manontolo nanatanterahany an'izany mivavaka izany. Ary dia nidinitra tamin'ny tenany tahaka ny rà, namoto ny tenany ray manontolo ary nilatsaka tamin'ny tany. Tsy mba nisy nampahery azy tamin'izany fotoana izany, fa ny anjely avy any an-danitra no nidina ka nampahery azy teo amin'ny toeran'io.
vita mivavaky ny tompo. Lasa izy nanatonanakety amin'ny mpianany. Matory ry Petera mandry Jaona ary Jakoba. Dia hozy ny tompo hoe tsy maharitra miaro tory amin'ny kokory na dia ora ray monja ary vai anareo. Miareta tory ka mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Lasa indray ny tompo nandohalika, nikoaka ny vavaka, ny angavy sy ny dradradradra tamin'Andriamanitra ray hoe ray eo, raha sitraka esory amiko ty kapoaka ity. Kanefa aoka tsy ny sitrako natao fa ny sitraka aho. Nidika zany ry havana. Fa lafo vidy noho ny vidianan'i Jesosy anao. Mafy taminy mitondra ny fahotantsika. Mafy taminy mitondra ny helokontsika. Fa tsy maintsy nitaterahana izany. Mba hatateraka ny soratra masina hoe fa rehefa hita fa nanatare olona izy dia tsy nataony ho zavatra amin'ny Mahandriamanitra azy. Fa nifohanany tenany tamin'akany endriky ny mpanota ka nanakeny hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo ambony Hazofijaliana. Ary dia miteny ny tompo tamin'izany fotoana izany fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Nakeo amin'ny mpianatra indray izy. Mbola milondolondo ny torimaso ny mpianatra. Dia hoy Jesosy hoe matory ary ankehitriny ka miala sasatra. Zany ry havana manambara amintsika fa tsy zakatsika zanak'olombelona ny miaro tory mivavaka amin'Andriamanitra. Nefa mampianatra antsika ankehitriny ny tompo fa tokony hiainantsika izany mivavaka izany. Soa ihany fa teo Jesosy Kristy tompo mandraka ankehitriny araka amin'ny voalazan'ny soratra masina mbola tsy mitsahatra mandohalika eo ankavanan'Andriamanitra ray any amin'ny lafa voninahitra ny lanitra mivavaka ho ahy, mivavaka ho anao, mifona ho antsika ao amin'izany lafa voninahitran'Andriamanitra izany. Nanatona mpianatra izy. Dia ozy mahatsy amin'ny mpianatra hoe efa kaiky ny ora. Fa ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ary tsy maintsy andao anareo aho. Teo amin'ny mpianatra vao inona ty lazainao Jesosy? Andao anay ianao? Nandritra n'izay 3 taona sy tapany niarahana taminao izay? Tsy nisy zavatra nampahory anay niaraka taminao. Fa ankehitriny andao anay ianao. Dia hoe Jesosy hoe andeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo no andehanako. Ary ho avy indray ka handray anareo any amiko. Hanamboatra ilay trano volamena. Hanamboatra ilay seza volamena. Hanomana ilay satroboninahitra volamena ovatanareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay vao nahaso aina amin'ny mpianatra. Ho avy. Mbola ho avy Jesosy ry havana. Handray antsika ka izay rehetra maharitra
mahatoky hatramin'ny fahafatesana ozy ny bokin'ny Apokalipsy no azo ny satroboninahitry ny fiaina. Zany ny fampanantenana nataon'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika. Andeha mba hatsiaro amin'izany fotoana niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany izany isika, nivavahany ho azy. Nitenenan'i Jesosy hoe ray eo, tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao. Tehirizo ireo amin'ny anaranao, mba tsy hisy ho verina dia anankiray ary afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana. Tiako mba ho any amiko ho Jesosy, any amin'izay toerako, mba hahita amin'ny voninahitra nomena ho ahy ireo rehetrarehetra izay nomena ho ahy. Andeha atsiarovantsika an'izany ry havana ny hira 520 ao amin'ny firana vaovao. Ataotsika izany, atsiarovantsika izany fotoana tao Getsemane nampangororo mafy ny fanahin'ny tompontsika izany. 520 amin'ny firana vaovao. Lay ora tao Getsemane tsaroko tsaro zao, fa tompo tisy lehibe no ory loatra tao. Tsaroko zao Getsemane zay niaretanao. Tsy haiko adonona re lay fahoriana tao. Fuluralna tonga Jodasy sy ny miaramila ray toko niaraka tamin'ny vahoaka marobe hisambotra an'i Jesosy. Zany miaramila ray toko zany niaraka amin'ny voalaza dia eo amin'ny vata miaramila enalina mirongo fiadina tonga hisambotra amin'i Jesosy. Any an-tsahan'i Getsemane moa samy misy hazon'oliva zany. Amin'iny andro dia volana feno manana iny, mpianatry Jesosy rehetra manao akanjo fotsy daholy, ozy miaramila. Ahoana moa nahafantaranay an'i Jesosy amin'izao? Matsy an'i Jodasy. Dia hoy Jodasy hoe izay oroako no izy. Sambory izy ka aza vela fa eto mandeha. Fa vao tonga teo ireo ry havana,
nanontany Jesosy, iza no tediavinareo? Jesosy avy any Nazareta no tediavinay. Izany ho izy ozy Jesosy. Vao niteny an'izay Jesosy Kristy Tompo hoe izany ho izy, nikarafoka tamin'ny tany daholo izy rehetra. Niarina indray, iza no tediavinareo? Jesosy avy any Nazareta. Izany ho izy. Karafoka tamin'ny tany indray. Niarina fanotelony namitany Jesosy. Iza no tediavinareo? Jesosy avy any Nazareta no tediavinay. Efa voalazako taminareo fa izany ho izy. Ka raha izany tediavinareo, avelao reto andeha. Matsy amin'ny mpianany. Taitry Petera nahita an'izany. Nalany tamin'ny tranony sabatrany. Tonga dia nikapainy raha mandeha. Ny sofiny maliko miaramila anankiray mpanompo mpisorona be. Ozy Jesosy hoe, ampidiro amin'ny tranony sabatra. Ny kapoaka izay nomeny iray hosotroko, tsy hosotroko va? Nalainy Jesosy ny sofiny maliko, napetany. Nipetaka, sitrana soamatsara, tsy nanino. Tsy mba namperitreritra akory an'ireto miaramila sy reto mpitondra fivavahana jiosy, izay tonga hisambotra azy izany zavatra izany. Fa ny tao an-tsainy dia ny fanamelohana an Jesosy Kristy Tompontsika. Dia ozy Jesosy matsian'ny Jodasy hoe, ataovy faingana izay ataonao. Nanatona Jesosy Jodasy. Nanoroka sady niteny hoe, finaritra rahaby eo. Dia nosamborina Jesosy Kristy Tompo. Voalaza ny tantara ry havana fa rehefa nosamborina izy, nofatorana ny tongony, nofatorana ny tanany. Ary misy tantara milaza ary izay tsy voalaza atao anatin'ny Baiboly moa, fa notaritina tamin'ny soavaly ny Tompo. Toy ireny jolahy mpamon'olona ireny, hoentina ho tsaraina any Jerosalema. Nahita an'izany ny mpianatra rehetra, nandao an Jesosy avokoa. Fa izy rery no nizaka izany fahoriana lehibe. Fa teny an-dalana hatrany amin'ny sahan'ny Getsemane mandra-pahatonga any Jerosalema, izay toerana hitsarana ny Tompo, efa rotorotoky ny vato kely teny an-dalana ny nofony Jesosy Kristy Tompo. Fa tsy maintsy niaretan'izany no ny amintsika ry havana. Tsy maintsy niaretan'izany. Andeha ataontsika ny laharan-kira 580. Jesosy mora fo indrindra, tsara sady maso, tsy miova, tsy mifindra, Tompo be fititiko. Tsy miova amin'ny fitiavan'i Jesosy asy anao ry havana. Voady efa nataony ny fitiavana mandrakizay ane no nitiavako anao e. Izany nampaharetako famindrapo aminao. 580 ny andininy voalohany ihany. Jesús,
supo anikuno lanifuku rafini manzo. Nentina hotsaraina ny Tompo amin'ny 12 alina tonga ao Jerusalema. Mizara ambaratonga roa ny fitsaranan'i Jesosy Kristy Tompo tamin'izany fotoana izany. Ny voalohany dia ny tsarana azy teo anatrehan'ny mpisorona be. Nisy mpisorona be tao Jerusalema dia ny mpisorona be Anasy, izay mpisorona be efa niongana satria naongany ny Valerius Gratus, gobernora Romanina, rehefa nitondra an'izany mahampisorona be izany nanomboka tamin'ny taona 9 ka hatramin'ny taona 15. Ny mpisorona be faharoa kosa, izay mpisorona be am-perinasa, dia Kaiafa, izay nitondra nanomboka tamin'ny taona 15 ka hatramin'ny taona 13 hitsarana an Jesosy Kristy Tompo. Fa na dia niongana tsy ho mpisorona be, intsony ary Anasy dia mbola nataon'ny Jiosy tahaka ny hoe mpisorona be ihany izy, no ny fahendreny sy ny fahaizany sy ny fahalalany. Fa Kaiafa, izay mpisorona be am-perinasa, dia natolahan'ny Anasy ihany izany. Nentina tany amin'ny Anasy mpisorona be aloha Jesosy, alefa ny Kaiafa tany. Tonga tao amin'ny mpisorona be. Ny fanontaniana voalohany dia momba amin'ny fampianaran'i Jesosy, sy momba amin'ny tenany. Ny momba amin'ny fampianarany dia izao hoe rahaby tsotra, izany hoe mpampianatra tsotra mitarika olona fotsiny Jesosy, araka ny eritreritry Anasy, dia tsy misy antony anamelo anazy ho faty. Fa faizina fotsiny izy dia alefa mandeha. Fa raha mpampianatra raby izay manao blasfémie, izany hoe miteny ratsy an'Andriamanitra, ny olona atao hoe miteny ratsy an'Andriamanitra amin'ny Jiosy dia hoe manao ny tenany ho Andriamanitra, dia mendrika hoe lohana ho faty. Nanontaniany Anasy azy, inona moa ny tena ataonao? Manahoana ny fampianaranao? Amandriana an Jesosy izany ry havana. Takatra Jesosy anefa izany fanontaniana miaro fandrika izany. Valim-panontaniana miaro fandrika ihany koa no nataon'i Jesosy Kristy Tompo. Ireo rehetra niain'ny fampianarako sy nandre izay rehetra nataoko teo akanjan'ny tempoly sy tany amin'ny sinagoga, ireo no amin'ny tany io, ozy Jesosy matsy any Anasy.
tezitra amin'ny mpiandraraha anankiray na reza mivaly teny izany. Mpiandraraha raha amin'izao fotoana izao zany dia ny greffier raha eny amin'ny fitsarana. Avy hatrany dia namelaka tamaina an Jesosy Kristy Tompo sady ny teny hoe izany va no famalinao ny mpisorona be. Tsy nahita valiny avy amin'ny Jesosy anasy noho izany valiteny izay nataon'i Jesosy zany. Mandehana eto any amin'ny Kaiafa izy. Ary toa miteny hoe eto any amin'ny Kaiafa izy, ary dia vonoy. Nentina tany amin'ny Kaiafa Jesosy Kristy Tompo amin'ny 12 ora alina, amin'ny 12 sasany eo. Kaiafa moa efa nandresy lahatra amin'ny olona rehetra sy ny sinedriona izay tao aminy. Ny hoe sinedriona rehavana izany fitsarana faratampony teo amin'ny Jiosy dia ahitana mambra eo amin'ny 270 na 570 eo. Zany fitsara faratampony teo amin'ny Jiosy. Ahitana ny atokony fariseo, ahitana ny atokony sadoseo, ny mpanoradalàna. Ary dia ireo no tsy maintsy manapa-kevitra amin'ny raharaha sarotra fitsarana tahaka ny raharaha izay hitondrana an Jesosy Kristy Tompo tahaka an'izao. Zay vao miatra ny lalàna. Anisan'ireo mpitsara ireo Nikodemosy sy Josefa avy any Arimatia, izay efa resy lahatry ny filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo. Fa Nikodemosy raha mandeha nanatona an Jesosy mangingina dia niteny manao hoe inona no ataoko mpampianatra mba handovako ny fiainana mandrakizay? Dia ahoana hozy Jesosy mantsy azy? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, fa raha tsy ateraka indray ny olona, tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nametraka fanontaniany Nikodemosy tamin'izany fotoana, dia ataon'ny olona ahoana zany no ateraka indray rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Dia hozy Jesosy mantsy anazy tamin'izay, zay ateraky ny nofo dia nofo, fa zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Izany no lazako tamina hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Novoriana ny sinedriona araka amin'ny voalazako teo, ahitana ireo mambra voalaza rehetrarehetra ireo. Kanefa araka ny voalaza ny lalam-panorenana Jiosy dia raharaha ny lalàna ny mivory amin'ny andro alina anatanteraka fitsarana, ny mamoaka didy amin'ny andro alina, ary indrindra tsy azo atao manapa-kevitra raha latsaky ny telo-pahefatry ny mpikambana no tonga mivory. Voalaza nefa fa tamin'ny fotoana izay nitsarana an Jesosy io, tsy ampy atsasa manila akory ireo sinedriona tonga nanatrika izany fivoriana izany.
napatsiahany zany Nikodemosy fa tsy nirarahin'ny olona. Ahoana ho inona zany? Fa tsy maintsy tanterahana amin'ny fitsarana. Tsy maintsy tanterahana. Natao ny fakanam-bavany rehetrarehetra. I Kaiafa moa araka amin'ny voalaza teo dia efa miteny tamin'ny olona rehetra nandresy lahatra hoe tsy mampaninona raha maty ny olona anankiray mba hamonjena ny firenena. Satria Jesosy Kristy tompo sy mpianany dia nieritreretina amin'ny mahavany Galilea azy. Fa tahaka an'ireo zelota, ny hoe zelota dia ireo mahery fihetsika izay mikomy tamin'ny fitondrana Romanina tamin'izany fotoana izany, tsy manaiky ny fitondrana Romanina ka nikomy tamin'ny Kaisara. Eritreretina ho tahaka an'izany ity Jesosy ity. Nandeha fitsarana ry havana. Naharitra ora maromaro izany fitsarana izany. Nanomboka tamin'ny 12 ora sasany fakanam-bavany. Nanontaniana an' Jesosy avokoa ny momba azy rehetra. Ny momba amin'ny mpianany, ny momba amin'ny tenany, farany eny amin'ny taniana amin'ny tompo izao teny izao. Satria marobe no nitsangana vavolombelona mandainga teo anatreha amin'ny fitsarana tamin'izany fotoana. Renay fa ianao no nilaza hoe horavako ity tempolo ity. Matsy ny tempolon'i Jerosalema no eritreretin'ny olona amin'io. Ary atsangako indray amin'ny ao anatin'ny 3 andro monja. Marina sa tsy marina izany? Tsy namaly Jesosy. Olona dala sy miteniteny foana ianao ozy ny mpitsara. 50 taona ny nanaovana an'io tempolo io. Ka ianao ve hanangana azy eo anatin'ny 3 andro monja? Napetraka indray mifanontaniana. Ianao vany Kristy, fa milaza ny tenanao Kristy ianao. Dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa izany Kristy. Nefa ianareo tsy mino aho. Ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo tanàn'ankavanan'Andriamanitra iray amin'ny voninahitra tafotoana mafy. Kaiafa sy mpitsara tamin'izany fotoana. Tonga dia nandrovitra ny akanjo teny amin'i Jesosy. Sady ny teny hoe renareo ve izany teny lazainy izany fa fanompanan'Andriamanitra. Homboy amin'ny Hazofijaliana. Fa isika nefa nandre. Ataontsika ry havana ny 570 teo ny 9 Jesosy tia nanetry tena sy nandefitra tokoa, nefa tompo be harena sy mpanjaka fototsoa. Mba iriko toa azy izay nioriko, ka ny sainy nofidiako fa fiainana tokoa. Fatto come arena
toazy tsy niny oriko anisa inofidiko afia nanatoko vita zay nentina ampatorana indray ny tompo ho any amin'ny Pilato. Pilato moa ny gôvernora romanina ny ny tanin'ny Jerosalema tamin'izany fotoana. Rehefa tonga tany amin'ny Pilato, dia hozy Pilato hoe fa inona moa ny ratsy nataon'io lehilahy io? Noentinareo aty amiko izy. Dia hozy reto Sinedriona sy vahoaka mitondra azy tany, omboy amin'ny Hazofijaliana izy. Dia hozy indray Pilato hoe tsy hitako izay ratsy nataony, fa avy aiza moa izy? Avy any Galilea izy ary nitarika olona maro hanohitra ny Kaisara. Ay Galileana va izy hozy Pilato? Ka moa tsy eto Jerosalema ihany va Heroda? Zay ny faritry Galilea mandehana eto any amin'ny Herody izy. Nentina indray Jesosy Kristy Tompo nakany amin'ny Heroda. Rehefa tonga tany amin'ny Heroda, nikakakaka amin'ny Heroda. Efa fotoana ela nandriko ahitanao, fa ianao ny mahay fahagagana. Ary tamin'ny voateraka ianao, dia nampamony ny zazalahy rehetra roa taona midina teto amin'ny faritry Jodia sy Galilea, fa nitady ianao fatratra. Ka mba hanao fahagagana hoe? Hozy Heroda tamin'izay fotoana, tsy niteny ny Tompo, nangina. Zay maha-Andriamanitra azy. Nesoriny Heroda ny akanjony, fa nampiakanjony akanjo jaka izy, volomparasy, ho mariky ny mahampanjaka, fanesonan Jesosy Kristy Tompo. Dia hozy Heroda hoe mandehana eto miverina any amin'ny Pilato izy. Nentina miverina indray tany amin'ny Pilato. I Pilato ry havana teo amin'ny seza fitsarany, dia nitady hevitra hanafana an Jesosy Kristy Tompo. Satria nisy nofy mivadiny Pilato. Nampaniraka olona nakany amin'ny Pilato ny vadiny. Lazao izy mba tsy hanao na inona amin'io lehilahy marina io, fa nampieritreritra be anahy ihany ny nofiko anina raina. Hozy mivadiny Pilato, nampieritreritra be anahy ny nofiko. Hozy Pilato hoe inona moa no ataoko amin'ny ilazainareo hoe mpanjaka ny Jiosy? Tsy hitako izay elony ahafaty azy, fa ho faiziko fotsiny izy dia alefako mandeha. Ny antsoantso ny vahoaka,
tsy mba namany Kaisara ianao raha mandefa azy, fa omboy amin'ny Hazofijaliana izy. Deus Pilate maninona mora tsarainareo araka ny lalànareo izy. Ny antsoantso indray mivahoaka. Tsy manana fahefana hamono olona ny lalànay. Lalan'ny Jiosy tamin'izany fotoana mantsy raha misy olona azo nanao fahotana. Tratram-bodiombo izy amin'ny fitenenana tahaka ilay vehivavy azo ola-tanina ny jangajanga ary amin'ny filazantsarany Jaona toko 9 dia avoaka eny ivelan'ny tanàna Torahambato. Fa ny lalàna Romanina no manome fahefana ny jiolahy sy izay olona voaheloka ho faty, ho fantsihana amin'ny Hazofijaliana, antony amin'ny Hazofijaliana. Neritreritra teo indray Pilaty dia ozy hoe fomba fanaoko amin'ny andro firavoravoana Pasika sahalan'izao no mandefa mpifatitra anankiray. Tahaka an'ireny grâce présidentielle ty amintsika ireny izany. Ka aleo alefako ho anareo Jesosy avy any Nazareta izay ataonareo hoe mpanjaka. Niorakoraka ny vahoaka hoe tsy le io no alefa ho anay, fa Barabasy ho alefa ho anay. Nefa Barabasy jiolahy mpamono olona. Eny arosy Pilato rehefa tsy naleo doeka ny vahoaka izy. Omboy amin'ny Hazofijaliana izy. Fa indro alefako ho anareo Barabasy. Tamin'izany fotoana ry havana no efa nisoloany Jesosy ny fahotantsika. Mba azonao an-tsaina hoe jiolahy mpamono olona. Fa Jesosy no nisolo vonana azy. Maika fa izaho sy ianao. Navoaka ny Pilato mididy omboy amin'ny Hazofijaliana ary izy. Mivoaka ny didy. Ary rehefa mivoaka ny didy, Deus Pilato naka koveta sady naka savony dia nanasa tanana hoe manasa tanana eto anatrehanareo aho fa afaka amin'ny rany io lehilahy io. Ny antsoantso ny Jiosy sy ny Sinedriana hoe ahoana ho inon'izany fa aleo aminay ny rany. Tamin'izany fotoana voaheloka ny tompontsika ry havana. Voaheloka omboana amin'ny Hazofijaliana. Nisintona amin'ny fitsarana. Navoaka teo ivelan'ny rovan'ny Pretoria Jesosy Kristy Tompo. Fa ny mpitsara nanao ny fombafomba rehetra amin'ny lalàn'ny Jiosy. Noho izany didim-pitsarana navoaka amin'ny Pilato izany ahafahana manombo azy amin'ny Hazofijaliana. Amin'ny ray ora maraina izany. Ary rehefa navoaka teo Jesosy Kristy Tompo, natao fimehezana. Araka ny voalazan'ny bokin'ny Isaia mpaminany hoe tsy tian'ny olon-kojerena akory fa ny ankizy kely rehetra avy dia nandray ny tanany, namatotra ny tanany tamin'ny tady mahazaka, ny tanany andaniny sy ny ankilany. Ary rehefa nafatotra tamin'ny tady mahazaka dia nitapenana koa ny masony tahaka an'ireny manao rahosi-tsamba ireny. Dia fampistomany Jesosy Kristy Tompo. Ao amin'ny kianjan'ny Pretoria moa misy andry maromaro mitona amin'ny andry. Stominy etsy amin'ny ankavia, mitona re amin'ny ilany. Stominy eto amin'ny ankavanana indray, mitona atsy amin'ny ilany.
kakakaka mitorame izy rehetra hoe raha mpaminany ianao mamina ny fangatsy hitanao hoe misy andro be eo anoloanao. Zany nitoetra tsika zanak'olombelona ry havana, ary indrindra ho anareo ankizy rehetra izay tonga eto. Anisany nandray anjara tamin'ny fanameloana an Jesosy Kristy Tompo ianareo. Andeharintsika anao hira 4:300. Ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao, izy no manambitamby hanatonanao izao. Ataontsika izany hira izany eo am-pitsanganana, dia mangataka ankizy anankiray hivavaka, hifona noho ny fahotan'ny ankizy rehetra tamin'ny fandraisana anjara, tamin'ny fanameloana an Jesosy Kristy Tompo. Hitsangantsika. Misy ankizy anankiray hivavaka hifona amin'ny Jesosy ho an'ny ankizy rehetra. Tsy misy mahivavaka ny ankizy, mangataka ankizy anankiray anatona etsy amin'ny tsy mikro etsy hivavaka. Raha misy mpiandry tompoko azafady hono dia misy marary atsy amin'ny trano fisainana atsy ambadikatsy dia mba miangavy antsika izay fiandry ao mba handeha ao vetivety hiasa amin'izany marary izany. Mba alefana ilay micro raha ity ambany ty azafady ho an'ny eny amin'ny regie. Mbola hiaraka hivavakatsika tompoko. Andriamanitra mbola misaotra anao indray izay fanomenao an'izao androandroany izao ka tonga teto. Misaotra anao koa Jesosy fa mbola namindra fo anay ianao, na tena hampijaly anao ary na tena andray anjara nampijaly anao ary izay ankizy. Mbola mamerina fonana Jesosy, mifona aminao Jesosy. Ianao Jesosy nampanantenanay hiditra any an-danitra, nefa izay mampijaly anao, tsy mba niangoraka anao izay Jesosy. Mangataka fonana aminao izay, dia amin'ny anaranao irery nangatahanay an'izany vavaka izany. Amen. Saotra tompoko, mipetraka ny fiangonana. Ary tsy vitan'izay ihany fangany ankizy. Ohatrany hoe ny lehibe indray ny naka-fianarana tamin'ny ankizy tamin'izany fotoana, nitsangana koa ny lehilahy izay tonga teo. Nitsangana. Mbola nofehezina lamba ny mason'i Jesosy Kristy Tompo. Avy hatrany dia nandrora sy ny teny ratsy ary namelaka tamaina amin'i Jesosy. Ka miteny hoe mamina ny iza no namely anao?
tamina rehetrareto fa mpaminany ianao izany ry havana no nataon'ny lehilahy ka dia mba mangataka lehilahy anankiray amin'izao fotoana izao hivavaka hifona ho an'ny lehilahy rehetra fa nandray anjara tamin'ny fanamelohana an Jesosy Kristy tompo. Mangataka ny lehilahy rehetra tompoko hitsangana. Sotra to. Teny foy zazakely ohatra ny izazy iny no ny teny nanafatra mpiandry izy. Nanafatra izy, izao ny tenin'i Jesosy, taizany nisy mpanompo nampitomany ny tompony. Vavaka tsika tompoko. Andriamanitro. Andriamanitra ianao. Mahatsiaro ny soratra Masina milaza hoe aoka aho hira ho an'ny malalako. Hira amin'ny malalako ny an'ny tamboloboka. Ny karakaraina ilay tamboloboka. Nandanian'Andriamanitra. Herim-po. Herin-tsana. Fa nandiso fanantenana. Nanantena vokatra izy tsy nahita. Mampalahelo ilay tantara Jesosy. Ohatrany hoe isan-taona dia atao izao zavatra izao. Fa tsy mitsatoka ao am-pon'ny olona mihitsy. Fa Andriamanitra ny ianao e. Andriamanitra no mitomany mandrakoty ny andro androany. Ny mpanompo no mampitomany azy. Vakina amin'ny Baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy nahita tantara ohatr'izany izahay. Mpanompo mampitomany ny tompony. Fa mandrakoty ireo ny lehilahy ireo. Mbola mampitomany an'Andriamanitra ihany. Sao dia tsy raro ny zony dia izy. Jesosy Kristy tompo Andriamanitra. Fona aminao aho. Mamindra fo Andriamanitra. Mamindra fo ianao. Mahagaga ny dia izao. Tamin'ny talata ianao nanasitrana. Mba isan'ny sitrana. Fa ny mahalasa ny saiko dia hoe ianao manasitrana ve sady mitomany ianao manasitrana. Tsy amin'ny fo vely. Ohatrany mandefitra ve ianao sa manongo tena ve sa ahoana. Jesosy io mifona aminao aho. Mifona aminao aho. Inona no ataon'ny lehilahy? Ampitony no fahatezeranao sa amafana ny ranomasonao. Raha saina mibebaka ireo hibebaka ireo. Tena manahirana. Manahirana ilay satria izao ny voasoratra. Hifandahatra amin'Andriamanitra. Raha hifandahatra aminao a Jehovah ianao ny marina ho Jeremia. Nefa aloha handahatra ihany. Fa jerena ny lalany ratsy fanahy fa ambinina. Ary ianao no namboly azy hoy Jeremia. Fa manaja anao amin'ny vavany izy anefa fa makala anao amin'ny fony. Izany daholo ireo lehilahy ireo. Aleon'ny olona miala amin'Andriamanitra satria any amin'ny faharatsiana misy mifanambinana. Jesosy io. Ohatran'ny masika ilay fitenenako nefa izany no hita eto amin'izao tany fandalovana izao. Miondrika eo anatrehanao. Mitomany ianao eny an-dalana efa ho aty ambony tany. Hifanena aminay. Fa oro koa anie mifonay Jesosy io. Oro mifonay. Tena ory. Ankehitriny aho tompo. Mifona aminao raha anao izao vavaka izao. Fa ny olona rehetrarehetra tsy misy mihitsy famonjena tsy avy amin'ny fibebahany. Anaovana azafady zany rehefa tsy mibebaka. Miala amin'ny ratsy fanaony. Foana amin'ny vavaka rehetrarehetra. Ary izay mampatahotra Jesosy Kristy satria ireo olona ireo izay lehilahy izao hoe sa hibebaka. Eto amin'izao tempolinao Masina izao tsy hanao intsony. Tsy hiverinao faratsiny eo. Andriamanitra. Aza hitako ka tsy sary eo. Fa hoy ny soratra Masina.
amin'ny fo no inona, azahoana fahamarinana, amin'ny vava no anekena, azahoana famonjena. Tsy voavonjy ianao rahalahy, raha tsy manaiky mibebaka androany, tonono amin'ny vavanao, ibebaka Jesosy. Mangataka hiteny ibebaka Jesosy, mitenena ibebaka Jesosy hoe, ibebaka Jesosy hoe, maninona reo tsy miteny, ny atao ihany zany no atao, mitenena sahy miteny ibebaka Jesosy, ibebaka Jesosy, ibebaka Jesosy. Inona ilay ibebahana? Fa inona moa ny tena kamameny olona, tsy ny fijangajangana. Io ny tena tiany lehilahy io. Nomeri 7:10, 5:50 misy an'izao tezao. Fa na ny fo na ny maso mampiditra anareo amin'ny fijangajangana. Dia ho Mosesy asivy somotra viaviny ny akanjonareo. Sahy miteny tsy jangajangatsony a Jesosy. Tsy jangajangatsony. Fa maninona malemy? Mbola anao zany. Tsy jangajanga itsony a Jesosy fa mampalahelo anao ane zany. Tsy jangajangatsony a Jesosy fa mampalahelo anao zany. Jesosy io, sotranao fa zay mivita. Zava-dehibe eo anay ny mahafantatra fa henonao zany. Eo ny FPVM dia tsy vitany bebaka io fa manonitra. Manonitra ny tsy nanaovana rehetrarehetra. Ny soratra Masina no laza zao teny zao. Adin'ny olona fanompoana teo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Fon'ny olona zany. Foana ny tempolin'Andriamanitra. Tsy nisy tsony ny ampahafolo-karena. Tsy nisy tsony mifanatra. Noho izany. Lasa nandeha misorona tady fivelomana. Dia hoy Jehovah tompony maro. Mihidy io lanitra io. Androany mangataka anao. Teneny mihitsy. Ame ampahafolo-karena ho anao a Jesosy. Ny rehetra. Ampahafolo-ny arenako rena. Mitenena amin'ny Jesosy an'izany ianao. Ameny ampahafolo-karenako anao a Jesosy. Tanao fa mivitsy ilay olona. Jesosy Kristy tompo. Asana mahafaly anao na tsy mahafaly anao zany. Fa tamin'ny Abrahama no nahitako izao tantara zao. Raha mba misy olona folo marinao dia hoy ianao tsy handringana ianao. Na dia vitsy ara Jesosy Kristy namaly teo. Aza mandringana re tompo. Miangavy anao ae. Aza mandringana ianao. Ireo anenina noloranao ny rahanao teo Kalvari. Ny tenenao vita. Ary tsy tenin'Andriamanitra tio. Fandinihako ny fiainana mba entiko eo anatrehanao Jesosy Kristy tompo. Atsangetsemane ianao. Nijaly, mivavaka, ory. Fa tsy ny heno Andriamanitra. Tsy ny heno Jehovah tompony maro. Androany, ankehitriny ianao Jesosy hoe fonako aminao iteny izao aho. Raha mitomany ve ianao? Raha ory ianao? Azafady. Tamin'izany izy ny tsy ny heno. Fa hanomboka heno. Efa nieno anao Jehovah tompony maro. Andriamanitra matahotra. Fa ny soratra Masina no laza zao teny zao. Mampangorohoro ny feo renay. Dia tahotra fa tsy fiadanana. Lazao aza hoy Jehovah tompony maro. Efa mba nisy lehilahy nihetsi-janja ve? Ka nahoana ianareo manao paozy mety zany. Mitanan-kibo fa nahintainana. Satria nahafoen'Andriamanitra reo ianareo. Satria Andriamanitra tsy aomponareo. Manomboka zao kosa nefa Jesosy ataonay ompona ianao. Tianay ianao Jesosy. Inarany teny tianao ho tenena ankoatran'izay. Tianay ianao. Na mivadika aza tsy mahazo azany teny zany isan'andro. Fa mahazo an'izany foana ianao. Tianay ianao. Anonitra mafy. Anonitra mafy. Zay rehetra ny rahanao anay. Andehananay. Zay rehetra asainao ataonay. Ataonay. Tsy maninona ataoko. Fa raha ho avy ianao. Angamba mba hita vonoana. Noho ny amin'izao mpanomponao eto amin'ny FPVM zao. Sotranao a Jesosy Kristy tompo. Fa fantatro fa mandray ny fibebahana ireo lehilahy ireo ianao. Izany ny fiadananay. Fa vao nanomboka ny taona ny teny Andriamanitra. Ny fahalotonao dia misy fahavetavetana. Satria nanadio anao fa tsy nadio ianao. Noho izany
tsy adio afaka mifahalotonao ianao ambara-pialako fo aminao. Zay ny teny marary indrindra. Fa na hibebaka eo aza ny olona amin'izay fotoana izay tsia miala fo Andriamanitra vao mety. Fa androany bebaka reto lehilahy reto mino fa nandray ianao Jesosy io. Ho raisiko raha ve ny teninao hitenenana fa nandray fibebahana ianao Jesosy io. Rehefa mino izahay ty ampy izay isaorana anao Andriamanitra mamango ny fon'ny olona ny mafy indrindra ao amin'ny fiainana izany mibebaka izany. Ny sarotra indrindra ao ny asa mpiandry izany mampibebaka izany. Fa androany nisy lehilahy mibebaka angamba mba inona fa mba nafaly an'Andriamanitra, mba nampitono ny fahatezeranao ary mba nafafa ny ranomasinao Jesosy io. Sotra betsaka tompoko, voninahitra ho anao Jesosy Kristy tomponay, tiana iangenao tiana ianao. Amen. Sotra tompoko mipetraka ny fiangonana ary tsy ho an'ny ankizy sy ny lehilahy ihany ry havana, fa tamin'izany amin'ny andro amin'ny ray ora maraina izany be tabe ny vehivavy nositraniny Jesosy nanaova amin'ny fahagagana. Fa tamin'izany andro amin'ny ray ora maraina izany tsy nisy tsony na dia vehivavy anankiray ary mba nitrotro amam-bavaka an'i Jesosy Kristy Tompo teo anatrehan'izany ady natrehan'izany. Nisan'ny nandray anjara koa ny vehivavy tamin'ny fanamelohana an'i Jesosy Kristy Tompo, ka dia mangataka vehivavy anankiray hitsangana hifona ho amin'ny vehivavy rehetra, ary dia raha mba mety dia mba fohipoezina ny vavaka ataontsika satria mandeha moa ny fotoana. Misy vehivavy anankiray hitsangana hifona ho amin'ny vehivavy rehetra ry havana. Sangantsika vehivavy rehetra. Raha azo atao dia andohalika tsika angambana. Alohantsika andohalika. Andohalika tsika tompoko. Jesosy Kristy Tompo, mangororo ny fanahinay satria nandray anjara taminy. Nanamelohana anao izay Jesosy. Araka ny teninao ampitoroteny dia mangito ny fahafatesana ny vehivavy. Tahaka ny fandrika raha tokoa ny fonay. Ty teny izay miatsara vela tsy eo amin'ny tokantrano, mody mitsikitsiky fotsiny fandriandrenana anatin'ny fo tena miloatra be mihitsy. Mamindra fo aminay fa namameloka anao izany satria ny anina teo amin'ny alitary izay ao anatin'ny fanambadiana fa anatin'ny vadinay amin'ny zavatra rehetra. Ny fijerinay, ny fihetsikahy, ny tempon'ny fonay maloto Jesosy dia mampalahelo anao amin'izao fotoana izao dia mandinga ny tenanay izay vehivavy fa nandray anjara tokoa izay nanamelohana anao. Niodina taminao tamin'ny fijery ny fihetsika ary nisy fotoana tao anatin'ny fiainana efa nimpona ianao ny teny izay hoe anompo tokoa, nefa misy fotoana dia manao fombafomba ihany, misy fotoana be resaka loatra, tena lokon'ny vavanay nampalahelo anao ka nampitomana anao Jesosy io. Ary izay no mahatonga ny taona ny fibebahana farany mandohalika aminao izay Jesosy ankehitriny, fa miakohaka aminao ny fosy fanahinay fa mangataka famindrapo dia famindrapo mihitsy ny vehivavy rehetra Jesosy. Fa nandray anjara tokoa tamin'ny famonoananao izay Jesosy. Ampianaro izay herindrandrana amin'ny fofo mahitsy. Ampianaro amin'izay izay andeha amin'ny lalana mahitsy ka tsy hiverin-dalana intsony. Amin'ny fitondran-tenanay amin'ny lafiny rehetra Jesosy. Jesosy mangorohoro tokoa ny fanahinay maheno an'izany satroka tsilo sy ny zavatra rehetra, kapoka rehetra nanjoanao. Ka iovy izay ankehitriny fa mangataka famindrapo aminao izay Jesosy. Ilay famindrapo ilay ianao ilay fitiavanao, Kristy ianao mihitsy ilay fitiavana no angatahana an'izany.
dia misaotra Jesosy Kristy Tompo. Tia anao izay Jesosy ary hanompo anao izay Tompo malalo. Amen. Misaotra tompoko mahazo mipetraka ny vehivavy. Amin'ny ora maraina naneny voalohany ny akoho. Ilay niteneniny Jesosy tamin'ny Petera hoe raha tsy mbola misy akoho maneno andainy telo tsy mahafantatra ianao. Amin'ny Petera moa dia teny foana rehefa nentina mitsaraina Jesosy Kristy Tompo. Dia ozy mpiandry raharaha tamin'izany fotoana, ianao koa mba namany. Dia ozy Petera, tsy fantatro izany lehilahy izany a. Dia ozy ilay naman'ilay mpanompon'ny mpisorona be ny kapain'ny Petera ny sofiny. Hitako tany an-tsaha ianao tamin'iny fotoana iny, tsy azoko izay lazainao. Fa rehefa naneno ny akoho nitompo tany amin'ny Petera amin'ny mason'i Jesosy, lasa Petera nivoaka, nigogogogo nitomany, nifona tamin'i Jesosy, nibevaka teo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo. Nandeha ny fotoana ry havana. Nivoaka ny didim-pitsarana satria vita ny pitsopitsony rehetra momba ny fitsarana anameloana an'i Jesosy. Amin'ny 5 ora maraina, voaheloka Jesosy Kristy Tompo faomboana amin'ny hazofijaliana. Rehefa voaheloka moa ny olona tamin'izany fotoana, dia tsy maintsy kapohana. Izany ny fomba ny jiosy, ary misy ary dia maty eo am-pikapohana eo mihitsy. Fa tsy ilaina intsony ny manomba azy amin'ny hazofijaliana. Navoaka Jesosy Kristy Tompo, nalana ny akanjony, nasaina ny tsilany teo ambony barika. Nalaina amin'ny miaramila izay farany lehibe sy matanjaka indrindra ny kapokazy tamin'ny karavasy vy. Izany karavasy vy izany niaraka amin'ny voalazan'ny soratra Masina dia misy motomotony vy ny miaraka aminy, ary ny vy iny dia misy marangitra mifaingo, ary reny mamelo ny nofin'ny olona. Fa Jesosy ry havana nokapohana ny 730 tamin'izany fotoana. Nokapohana ny lamosiny, navadika indray nokapohana ny tratrany, 30, nokapohana ny sorony anankiroa. Izany nahatapaka ny taolam-panavin'i Jesosy Kristy Tompo ary naharototrotika ny nofiny vokatra izany kapoka izay nahazo azy izany. Nentina amin'izay Jesosy omboana amin'ny hazofijaliana teny Golgota. Tany amin'ny tany Golgota. Tahaka ny atisy any an-Janahary any misy any Golgota eo. Raha miala eo Jerosalema. Nasaina ny lanja ny hazofijalian'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Fa vokatry ny fahatapahany taolam-panaviny tsy zakany intsony ny hazofijaliana. Tompoko, misy fotoana ny fahazakan'i Jesosy ny fahotana ataontsika ry havana. Tsarovy izany, misy fotoana ny fahazakan'i Jesosy any fahotana ataonao ety amin'izao tontolo izao io. Mialahy amin'izany fahotana izany, fa aiza mikiry biby anatanteraka an'izany. Simona Kiriniana no niteremy miaramila hitondra ny hazofijalian'i Jesosy Kristy Tompo ho any Golgota. Simona avy any an-tsaha, avy any Afrika avaratra aty no misy azy io, fa mipetraka tany Jerosalema tamin'izany, no niterena hitondra ny hazofijalian'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny 7 ora maraina, nataony fanombohana an Jesosy tamin'ny hazofijaliana rehefa tonga teo an-tapon'ny Golgota ny Tompo. Nalaina amin'ny fantsika rezatra any amin'ny 20 cm any, nefa nomanina amatsiana an Jesosy, nofatsiana ny tanany, akavia sy akavanana. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana amatsiana ny tongony,
ndraisina mifantsika, ndraisina miaramila, mahamay oatra mivaina hafa, avy tena tsipo miaramila. Ndraisina koa ny ankiray, ohatr'izay ihany, ny anankiray farany sisany tsy nahamay. Zay no nahatonga an'i Jesosy Kristy Tompo natambatra amin'ny famatsiana ny tongony anankiroa, fa tsy mba nisarahana. Ary mba hatateraka ny trinité masina antsika fiangonana protestanta, dia mampiseho ny ray, ny zanaka, ary ny fanahy masina izany ry havana. Nomboana tamin'ny hazofijaliana Jesosy Kristy Tompo tamin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro no nanaovan'ilay teny izay ataontsika isaky ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo hoe mamelany elony ray eo fa tsy fantany izay ataony. Voalaza ny soratra masina fa tamin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 3 ora hariva dia maizina ny tany aman-danitra. Tsy nisy masoandro tsony fa maizina. Nitsoaka ny olona rehetra ry havana tao anatin'izany aizina izany. Ary voalaza ny soratra masina fa tao anatin'izany aizina izany dia no tritra ny zara roa ny efitra lamba tao amin'ny tempolon'i Jerosalema, izay mampisaraka ny toerana masina sy ny toerana masina indrindra. Zay ry havana no nahatonga antsika afaka mivavaka daholo, na amin'ny vehivavy na ny lehilahy, fa tany Jerosalema tamin'izany fotoana tsy afaka mivavaka amin'ny vehivavy. Ary zay no tandindo ny famelan'Andriamanitra ny helokontsika, ka mahatonga antsika zanak'olombelona anana fifandraisana amin'Andriamanitra noho Jesosy Kristy Tompo, ilay nitondra amin'ny fahotantsika teo ambony hazofijaliana. Zavatra nitranga dia izao, ny kapiteny izay nijanona teo nijery an'i Jesosy, nandefina ny lany vony, satria rehefa omboana tamin'ny hazofijaliana Jesosy Kristy Tompo dia voalaza hoe nosatroana satroka tsilo izy, ary lefonina ny lany vony. Rehefa lefonina ny lany vony ny Tompo, nisy rà sy rano nivoaka avy tany. Ary mipiti-dra iny voalaza ny tantara fa io kapiteny io dia poka ny masony an'ilo, fa iny mipiti-dra ny Jesosy iny no mipitika tany amin'ny masony ary nahasitrana amin'ny masony. Tonga misionera izany kapiteny izany, ary izay no naharesy lahatra azy hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Tonga ny amin'ny 3 ora hariva, ireo jolaza niara-nomboana tamin'i Jesosy, ny ankiray teo amin'ny ankavia, ny ankiray teo amin'ny ankavanana. Ozy ilay teo amin'ny ankavia hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mela amin'io hazofijaliana io ka vonjeo ny tenanao dia vonjeo zahay. Ozy indray ilay teo ankavanana hoe tsy mba matahotra an'Andriamanitra ianao. Ny tsika raro ny fanameloana antsika, satria jiolana angalatra isika, mendrika ho faty. Mandray ny vokatry ny asa nataontsika, fa nen'io lehilahy io tsy mba tahaka izany, fa olo marina io. Ary io jiolahy teo amin'ny ankavanan'i Jesosy Kristy Tompo no ilay niteny hoe Jesosy io mba tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Ary iny Tompo taminy hoe lazaiko aminao tokoa fa anio no iaonako aminao any am-paradisa. Tonga ny amin'ny 3 ora hariva, fa tamin'ny 3 ora hariva niteny Jesosy hoe vita. Nanondrika ny lohan'izy ary dia niteny tamin'Andriamanitra ray hoe ray eo an-tananao no apetrako ny fanahiko. Maty ny tompontsika ry havana. Noho ny fahotantsika, noho ny helokontsika, nanaovany an'izany. Tsarovatsika izany mandritra ny Herinandro masina taona 320 ity. Aza dino
aiza dino ry mpanao Herinandro Masina eto Taninanandrano. Mety tsy hita amin'ny masontsika izany rehetrarehetra izany, fa zavatra nisy ary niaina ny Jesosy Kristy tomponao. Araka ny teniny hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao, hanameloka an'izao tontolo izao, fa mba hamonjeny an'izao tontolo izao. Josefa avy any Arimatia, anankiray amin'ireo sinedriona ny tsara nanatrika amin'ny fitsaranan'i Jesosy, no nangataka nankany amin'ny Pilato, nangataka ny fatin'i Jesosy ary nitondra azy nalevina tao amin'ny fasana vaovao vao nolavany. Ary dia na Pilato ary gaga hoe maty sahady Jesosy Kristy tompo. Ny antony dia zao, mba hatateraka ny soratra masina hoe tsy mba notapahana ny taolany, satria andro sabata ny ampitson'iny, ka rehefa tsy maty eo ambony hazofijaliana mandra-piletiky ny masoandro izay omboana amin'ny hazofijaliana, dia tapahana ny tongony mba hahafaty azy aingana. Fa Jesosy Kristy tompo tsy mba natao an'izany, fa dia nalain'ny Andriamanitra ray tamin'ny fomba izay tsy takatra ny saintsika izy ry havana, ary dia mifona ho antsika araka amin'ny voalazan'ny Isaia mpaminany. Izy no mitondra amin'ny fahotany maro, sady manao fifonana ho an'ny mpanota mandraka ankehitriny. Misaoran'i Jesosy ry havana ianao, ka mitenena hoe misaotra Jesosy eo, fa izao ilay mpanota matoky manana anao ompisolo vava mandrakariva eo ankavanan'Andriamanitra ray. Andehantsika anao ny hira fa 700 maniry mafy aho ry Jesosy tompo, hialika eo ambany hazofijalianao. Ny andininy voalohany ihany nataontsika eo amin'ny fitsanganana, dia hivavaka tsika andohalika ao aorianan'izay. Fa mifona reo mitratiaro anatriako andeha andohalika hivavaka tsika iaiky mifahotatsika. Jesosy eo mifona aminazy fona entanatrena olombelona tsy tantera, olombelona mpanoka, olombelona mpanamlevitra, raha mbola mevitra amin'ny masoandro amin'olona ka dia mibebaka eto anatrena mamelany vokaisy fahotana olombelona tsy tanteraka zay ka dia mba haponzy olom-baovao sotra Jesosy dia mamelany vokaisy sotra. Reto izay Jesosy mandohalika eo anatrehanao, mibebaka sy milela-paladia aminao Andriamanitra, mifonany amin'ny fahotanay rehetra fa ratsy zahay Jesosy io. Raha mbola miratra amin'ny masoandro ka mandra-pahatonga amin'ny filetehany, maloto ny fisainanay zanak'olombelona ry Tompo,
mahatateraka ota ary na dia Davida mpanjaka izay ilay nitenenina hoe hitako ny olona sitrako ny foko dia Davida zanak'i Jesy izany. Niteny teo anatrianao izy ry Tompo fa indro tamin'ny eloka miterahana ary tamin'ny fahotana no mitorotoronina ny reniko nanota taminao ary izay ratsy teo masinao nefa nataoko. Soa ihany nefa fa manana anao izahay mbola mifona ho anay mamela eloka anay ka inonay fanasa amin'ny fahotana ianao ary anadio ny eloka rehetra. Misaotra Jesosy io, misaotra zoko malalo fa lehibe loatra amin'ny fitiavanao anay. Misaotra indrindra Tompo ka indreto izay hitsangana indrana ny tononkira mivovela eloka izay nisoratan'i Davida fa rehefa navelana amin'ny fahotany ka nisaronanao ny elony dia niteny teo anatrehanao izy nanao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra iray sy tompanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahiny masina nateraka Maria Virginy nijarona napaka poteo filanto nomboana tamin'ny Hazofijaliana maty ka naleva nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-damitra mipetraka ao kavan'Andriamanitra iray sy toro avy any leviny tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahiny masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiangonan'ny olona masina mifamelan-keloka fitsanganany tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro eniko mivonina amin'ny tany rehetra. Amen. Dia tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana izay tantaran'ny Lalan'ny Hazofijaliana nandritra ity herinandro masina izay narahantsika ity. Ndrapitso dia ho pasana ny Tompo andro fahanginana ny rapitso fandiniantsika tena any amin'ny tokantrano misy antsika tsirairay avy any. Mirary antsika rehetra hatratra ny andro Pasika amin'ny Alahady ho avy izao samotain'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana hanatanterahana amin'ny fanatitra isika izao dia hanatanteraka ny anjara irany ny sampana Gaetamma dia ho tatazana ny fanatitra. It's easy, the only Johnny Bar.
dia faly miarabantsika vahoakan'Andriamanitra ny amin'izao Zoma Masina izao. Reto misy raha vitsivitsy. Noho ny andraikitra betsaka tanterahan'ny ray aman-dreny dada filohan'ny FPVM ary noho ny amena samihafa dia toy izao manaraka izao ny fandaminana ny dinidinka ho an'ny mpiomana tokana amin'ity taon'ity sy ny fanateraniraka ka eo amin'ny sekretera fivoazana. Tsinjo arivo Mbatomravavy, Aloatra Mangoro, Marivoay, Anosy, Sava, Ifanirea, ny 13 Marsa ka hatramin'ny 15 Aprily. Ambodanerana, Mbondromfe, Kelalala, Tomasina, ny ray Jolay ka hatramin'ny 12 Aogositra. Ny kahe izay tsy voahatra amin'ireo daty ireo dia tsy hoentina mivavaka intsony fa miandry ny fotoana manaraka. Ny mpiomana nahafen'ny fianarana roa taona ka nahavita manodidina 900 tokana eo no atao dinidinka fa tsy ny roa taona fotsiny. Anjaran'ny mpampianatra no mijery tsara ny kahean'ny mpiomana. Koa satria efa vita ny fanatitra dia ho atolotra losana. Iara-mitsangantsika ry havana nolotra mifanaritra amin'ny hira fitiavana mandrakizay tokoa. Fitiavana mandrakizay tokoa. Fitiavana uwari raisitu Sina Maria arakandi utaku Efiate lausi pamidrafu Tumpule ipe Simana keriana Tenina sana di lapana siang kirime patena citrapu dukila sanaku disikaku
mampikyo anompiandria sauti satriana diatalo diako mampikyo yana Jehovah sambata tetika pamanana anau mampikyo tokikyo nano piandia sauti satriana diatalo sauti satriana diatalo sauti satriana diatalo Isu Jesus tiaka mafy eo amin'ny tompo isika voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany halleloia masina 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 Jesosy fa tompony maro eniko ny voninahitra amin'ny tany rehetra amen dia raisa amin'ny fanatitra izany Jesosy eo fanomezanay voninahitra anao fa fitoniana amin'ny fahateserana aminay zanak'olombelona sotra Jesosy eo sotra mpamonjy eo amen mipetraka amin'ny fiangonana ny korala CFF dia manasa antsika fiangonana any antoka ny antsapana lehibe pasika izay atao amin'ny rihana faefatra ny alahady izao manomboka amin'ny 5:00 fifilena hoanina ho an'izy ireo ny minasantsika vahoakan'Andriamanitra mba hiara itera sankalazan'Andriamanitra. Ilazana antsika rehetra atao amin'ny fiangonana FPVM Foibe fa izay fiangonana FPVM Makatso Jerosalema vaovao dia mivarotra bie fitsangatsanganana Amerika Asina amin'ny alain'ny debaka ho avy izao dia manasa antsika izy ireo amin'izany ny bie réservation dia R1,00 ny bie tsotra kosa dia R3,000 ny fiara iraisana dia mialo eo amin'ny Rahasalama amin'ny 7 maraina. Reto misy baiboly very teto am-piangonana tamin'ny favaka tamin'ny ora sasany tao amin'ny rihana voalohany baiboly kely marron izy misy anarana mpiandry numéro 520 ny anankiray dia adiny teto tamin'ny latsinainy 3 aprila tamin'ny fivavahana riva tamin'ny tery amin'ny W farany teo akaikin'ny chorale misy carte mpiandry promotion fanomezana. Ary ny farany dia baiboly adiny tanto amin'ny radio sosé ny alarobia masina tamin'ny enora riva misy karatra mpiandry tamin'ny ao anatin'ny promotion mpamafy dia izay rehetra mba nahita n'izany baiboly izany iangaviana mba anatona azy ao amin'ny tompon'andraikitra. Reto misy mpanompon'Andriamanitra anankiroa nanoratra sy nanolotra ny voady masina tsy soratra R2,000 misaotra Jesosy ampafolo-karena R4,000 ka ny R2,000 ny dada ary ny R2,000 dia ampafolo-karena ny nofo izay efa natao dia omena ny dada misaotra betsaka Jesosy fa nitantaninao ny diako dia mbola apetraka eo aminao ny diako rapitsony koa manolotra izy R1,000 ho an'ny dada dia ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireriany. dia isaorantsika Andriamanitra riavana afaka nanatriantsika izay fotoana rehetra no tanterahana nandritra n'izay herinandro masina izay nanarahantsika ny Lalan'ny Hazofijaliana teto amin'izao fiangonana misy antsika izao. Amarana amin'ny fotoantsika ankehitriny milaharan-kira 3:50 amin'ny firana bokin-kirantsika ny 1:9 andro natao mialohan'ny vavaka sy ny tsodrano dia apetraka ny tsodrano. Andeha hitsangantsika feno fiderananao izay iray eo ka misaotra anao.
misaotra anao e no nisoasese zay nafafinahoana ka misaotra anao e misaotra anao e zay fampiavinao e fiteranano e ty misaotra ny anaranao e iafalinano iroaseonao e ka misaotra anao iranaio misaotra anao e zay fampiavinao e fiteranano e ty misaotra ny anaranao e iafalinano iroaseonao e ka misaotra anao iranaio. Ny tera sy ny lazaro ny voninahitra ry tompo atolotra ianao zany no ny hery sy tanjaka natafinao anay na ahafahanay nanatrika izao herinandro masina izao. Apetraka am-pelantananao ary ny fiainanay Jesosy io. Mbola ho tahinao izahay, omeo hery, omeo tanjaka, omeo fahasalamana, omeo tombonandro mba hahatratra ihany koa ny andro Pasika izay ahatsiarovana ny nandresenao ny fahafatesana. Ka mba ho tanteraka aminay ny teninao hoe satria velona dia velona ihany koa ianareo. Misaotra zoko malalo ankehitriny hisaraka eto amin'ity toerana amin'ity izay rehetra izao. Misy ny andeha fiarakodia, misy ny andeha tongotra mangataka aminao a Jesosy eo irao ny anjelina sy ny miaramilanao analokisa hiaraka amin'ny mpanomponao, hiaro azy amin'ny mpanao sito mahery, hiaro azy amin'ny mpanendaka, hiaro azy amin'ny mpangalatra, fa fampanantenanao ny hoe tsy misy maharombaka izay eo am-pelantanany raiko. Misaotra Jesosy malalo, petraka eo am-pelantananao ary ny fiainanay. Jereo manoka ny dada paster Andrenatandro angatahanay aminao ny mbola amezanao azy hery, tanjaka ary fahasalamana ahafaha mitondra izao vahoaka maro be izao anatrianao. Jereo ny mpanomponao tsirairay avy izay tonga teto Androany, satria mba manana vavaka atao aminao izy Jesosy, dia mba henoy ny fitarainany na dia vavaka ray minitra fotsiny ary mba ataony aminao. Mifona aminao atompo raha manapaka ny fifandraisanao amin'ny sakaizanao, raha hiakatra ny anjelan'ny lanitra ao amin'ny lapa mivoninahitra ao an-danitra ao, tondra mivavaka izay nataonay teto, aza ela mivalim-bavaka Jesosy, fa taterao ny teninao hoe raha mbola tsy mangataka akory ary ianareo, fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo izany. Misaotra zoko malalo, izay mivavaka izany dia akinonay aminao ary akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izany an-danitra, ho Masina ny eny anaranao, ho tonga ny mifanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omenay nio ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao mifanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho tanteraka aminareo ny tsotra amin'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe Andriamanitra ny hamasina anareo mba samy tanteraka, ka aokarovana avokoa na amin'ny ainareo na amin'ny tenanareo na ny fanahinareo, mba tsy hanatsiny ianareo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo, mahatoky izay niantso anareo anana firaisana amin'ny zanany. Aza matahotra hoy ny Tompo, aza miherikerika foana, fa mpanompoka ianao efa nofidiko tsy mba hariko. Misaotra Jesosy eo, misaotra mpamonjy eo, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery aminy. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Samy ho tahin'Andriamanitra ry havana, ombantsika mandrakariva Jesosy Kristy Tompo.
vorona moratray nanohomoinako mafita minao toko izany nefa de tsy maintsy nentina See